Sanatria ohatrany hoe lasa fahavaloko nareo na hoe manaratsy tsy manaratsy anizaniza na hoe tsy tia aniza na ohatran'izany fa zay no rehako tsapako avy tao anatin'izay sehatra zay ohatrany hoe nisy jugement kely tsy neritreritra mihitsy aho hoe ho artiste ny fiangonana tsy nanana intention aho hoe zay vao avokako ty ohatrany hoe niaraka teo tsika dia ohatrany hoe metsara velatsy ve za fa ho avokako le izy tsy neritreritra mihitsy aho hoe ho artiste ny fiangonana tsy nanana an'izay tatao-poko. Faratina church efa ataontsika hoe 5 taona ve zay no nirako nanomboako mihira zany dia tao anatin'ny nahafantarana anahy zany hoe évangélika no nahafantarana anahy satria zany hoe midiran'Andriamanitra manonona hoe Jesosy tompo manambara zavatra ao anatin'ny tontolon'ny fivavahana zany mihira nataoko hatramin'izay ohatrohatr'izay. Martina ho fantatra inona natonga anao nisafidy ilay hira évangélika? Ie tantarany lava be fa angamba ho vidiniko foana hoe za moa zany tao anatin'ny ataontsika hoe nivavaka mandeha fiangonana foana zay zany no tena fiainako hatramin'izay hatramin'izako nahafantarany ankizy tany am-pianarana na ho anareo mety hoe fa nahita anahy tany am-pianarana dia fantatrareo hoe olona mpivavaka tena hoe mivavaka mitondro teny aminareo foana nataoko hoe olona sendra eny amin'ny arébus ara dia toriako teny satria zay zany maharesy lahatra anahy ohatrany hoe manana fijoroana vavolombelona be dia be tamin'ny fiainako satria mivavaka foana satria koa tao anatina difficulté ara-piainana zany zay tsy ho tantaraiko be hoe nandritra ny fotoam-pianarako dia ho anareo zay nafantatra tany am-pianarana nalala ny problèmeko tany am-pianarana dia nandeha ny fotoana rehefa tena nitolona tamin'Andriamanitra foana tamin'ny fiainako dia taty aoriana niditra hoe sehatra hoe louange zay fantatrareo tsy tononoko ny fiangonana be dia be nefa mahalala zay isaorako indrindra ny pasteur sy ireo niaraka tao anatin'izay hoe sehatra na fanompo-pivavahana sy ohatran'izay tsy nanenenako na kely arany tsy hanenenako mandrakizay ary tao anatin'izay no ataoko hoe lalana le izy hitondran'Andriamanitra anahy amin'ny zavatra be dia be zay mbola ho azavaiko foana fa ohatran'ny fiainanao ihany hoe misy lalam-piainana mety hoe na dia sarotra azany dia ohatrany hoe nety foana reny hoe lalana ahafahana mampisokatra ny sainao sy ahafahanao mety hoe mivoatra kokoa amin'ny fiainanao daholo ny zavatra rehetrarehetra dia nanampy anahy daholo reny rehetrarehetra reny zay isaorako ny rehetrarehetra eny fa afiteny koa raha hoe nampanenjika anao ara dia nilainao tamin'ny fiainanao zany nampatonga anao lasa lavitra zany hoe tsy possible mihitsy zany nitoeranao io raha tsy nisy ireo mpanenjika dia isaorana daholo reny rehetrarehetra reny dia finalement zany hoe isaorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra fa lalana nitondrany avy aminy daholo zany dia taty aoriana nanana problème olana kely ihany tao anatin'izay sehatra zay raha ho tantaraiko kely fotsiny hoe tsisy feo tampoka nisy feo dia avy eo tsisy feo tampoka dia ohatrany hoe nisy problème kely nisy zavatra hitako tsapako be dia be tao anatin'izay dia za moa zany tamin'izay somary niatrika ohatrany hoe jugement kely ihany avy amin'ireo olona maro zay aloha nitsampako ho anareo zay niaraka tamiko dia sanatria ohatrany hoe lasa fahavaloko nareo na hoe manaratsy tsy manaratsy anizaniza na hoe tsy tia aniza na ohatran'izany fa zay no rehako tsapako avy tao anatin'izay sehatra zay ohatrany hoe nisy jugement kely tsy neritreritra mihitsy aho hoe ho artiste ny fiangonana tsy nanana intention aho hoe zay vao avokako ty ohatrany hoe niaraka teo tsika dia ohatrany hoe metsara velatsy ve za fa ho avokako le izy tsy neritreritra mihitsy aho hoe ho artiste ny fiangonana tsy nanana an'izay tatao-poko tena nanompo ohatrany hoe tao am-poko zany hoe manompo an'Andriamanitra nomena sehatra ahako satria nisy ny hoe mba lazako manokana tao anatin'ny vazapa dia nomenareo sehatra tamin'ny fotsotra ny nanompoko an'Andriamanitra hoe zay ny tao an-tsaiko hoe manompo an'Andriamanitra satria
tia an'Andriamanitra dia zay aloha ny fieverako sy ny nampahafantarana anao hoe zao ny atao hoe manompo dia nataoko tamin'ny foko tsotra sy tamin'ny foko ray manontolo ary tamin'izay faran'izay haiko mihitsy ny natotako tao anatin'izay fantatrareo tsara ny fahazotoko ny presansako ny fitiavako tena hoe na hatramin'ny ataoko hoe nitokantranoko raha ny tena efa tena delese tao anatin'izany fa hoe priorité-ako dia ohatrany hoe le fanompona an'Andriamanitra satria hoe Andriamanitra ny priorité-ako dia zay no nieverako anazy dia zay no nataoko dia tena nanao tamin'ny foko ray manontolo ahako dia rehefa mety hoe le feoako tsy mivoaka iny tao anatin'iny tena mandohalika tena mivavaka hoe tsy haiko hoe oaizy ty fiainako ty Andriamanitra mety hoe tsy hihira ntsony fa fantatro fotsiny hoe ampoanaly hoe mba ao amin'Andriamanitra foana ny foko nisy renim-pihira reny hoe rehefa misy mihira na ao am-piangonana na hoe misy mihira hoe tsara feo reny dia japiko any anatin'ny saiko le izy hoe ohatran'izany ahako dia ny foko juste ny foko fotsiny hoe miandrandra sy tena hoe miantso an'Andriamanitra dia iny zavatra iny ihany zany ohatrany hoe afaka ho feoako ihany iny fa ny foko no ataoko intensifieko ao anatin'le izy dia nefa ny tateoriana mivoaka ihany ny feoako za koa raha tsy nalala hoe hivoaka ty feoako ty fa tampoka be dia ohatrany hoe ny zavatra rehetrarehetra rehako retour negatif rehako tao anatin'izany tena hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra tampoka be na za raha tsy nalala hoe tena nakarin'Andriamanitra lasa ohatrany hoe ny zavatra tiako natongavana zany dia zao hoe efa te hivoaka le fisaorako an'Andriamanitra te hivoaka le foko ty an'Andriamanitra te hivoaka le zavatra le ato anatiko hoe ny fiainako ao amin'Andriamanitra ny hatramin'izay ka hatramin'iny etapy hoe sedraiko iny te hivoaka iny ary nisy ny hira zay netomboany izy hoe afao ao ohatrany hoe vavaka iny dia nisy ny fisaorana nisy ny ohatrany hoe te ohatrany hoe afa ihany miaraka amin'ny Jesosy nanangana nanandratra nanafaka natao anatin'io zavatra io gaga ny olona hoe lasa tena artiste tokoa fa tsy le ohatrany hoe sous-entendu hoe tony koa le monsieur artiste an'ity fiangonana ity dia tena nataon'Andriamanitra ohatran'izay ary tena tiako nanao an'le izy satria za tsy tia hira évangélika mihitsy hatramin'izay tena tsy tiako zany hoe hira évangélika zany dia rehefa te mba ohatrany hoe ny vavaka sy mba hoe aneo hira mba ohatrany hoe entranesy Andriamanitra mba ny atao poko par rapport amin'Andriamanitra par rapport amin'ny Jesosy dia ohatrany tsisy hira tiako za raha tany am-piangonana raha ataoko hoe mivavaka ao am-piangonana hoe Jesosy eo mifona fa tsy tiako tsy tafiditra mihitsy ny tsy tiako zany tsy haiko te hivoaka amin'ity fiangonana ity Jesosy tsy haiko hoe mizavy hoe za meloka sa ahoana zany mivavaka nataoko tao dia za tena tsy tiako le izy za tia hira be dia be ny taizana genre ohatrany hoe Maria Carey, Céline Dion efa zavatra efa ambony daholo zany ny taizana ohatrany hoe rap Eminem, Coolio rehetrarehetra ohatrohatrany reny dia avy eo ianao mihaino hira am-piangonana dia reraka be tsy mety aminazy zany zavatra zany raha ny amoako ny ao am-poko amin'Andriamanitra tokony hoe zavatra tena tsy haiko tsy izay le izy dia zao nomen'Andriamanitra ny ahafahako mba maneho zavatra ohatr'izany koa ohatrany hoe mba amin'izay niveau zay hoe ohatran'izao le tiako anehoana an'le zavatra tiako ao anatin'ny foko ao dia tena tsy nanenenako le izy merci mon Dieu merci Jésus tsy anenenako tena dia ohatrohatr'izay zany hoe ny antony tena hoe nanaovako an'izay hoe hira évangélika zay tena ho fantatra kely izy tao anatin'ilay sedra ny henanao ve efa tao an-tsainao ve tamin'izany hoe rehefa afaka nyity sedra ity dia ndehanao hira évangélika ary avy amin'izay sedra ny henanao zay ihany koa ve natonga n'ilay hoe anarana hoe Faratina Church ilay church ve avy amin'ilay sedra ny henanao sy ny zavatra maro izay voalazanao teo le Faratina Church teraka tao anatin'ny ohatrany hoe zahako tonga saina na hiratra zany hoe
mbola tsy fantatry ny olona foana le izy fa mbola notrany hoe nafeniko foana zany le izy ary mety mbola ho afeniko kely arany satria lasa ohatrany hoe problème be fa alao ohatrany hoe mendalana tsy kelikely. Misy fotoana zany anginana, misy fotoana itenenana, de misy koa fahendrena itenenana mba tsy ampiady, mba tsy ohatrany hoe miteraka zavatra hafahafa le izy fa mbola ohatrany hoe ataoko atsidiko kely fotsiny fa le izy saina ohatrany hoe misokatra le fisokafan'ny saiko sy ny fahazavatssaiko zany no mampatonga le hoe faratina church fa atsidiko kely fotsiny amin'le hoe ohatrany hoe marina ihany le eritreritry ny pasteur rehetra ny atahorany zareo nefa ny ohatrany hoe enao ve zany fiangonana hoe anao fiangonana anao pasteur ohatrany hoe anangana secte. De d'un côté le izy ataoko ohatran'izao fotsiny aloha no amaliko an'izay. D'un côté ohatrany hoe secte ihany le izy. Secte le izy manangana secte zany miala zany amina resaka ohatrany hoe sehatra hoe manangana ny enahy manokana zay mihitsy le izy manangana secte fa zao tsy araky le atahoranareo fa le izy le fiangonana zany ohatra hoe tsisy atahorana mihitsy resaka hoe concurrence le izy satria zao le izy fiangonana tsisy rindrina efatra zany no atsangako tsisy rindrina efatra le izy zany hoe tsisy olona ho angonina zany ao hoe ty le trano de hoe misy olona angonina ao de ohatran'izay fa le izy raha zay tsisy rindrina efatra zay le izy de ty tenako ty ny atao hoe rindrina efatra. Ty zany ny rindrina efatrako, ty tenako ty zany no atsangako. Ato no manompo an'Andriamanitra, ato no rehetrarehetra fiainako rehetra ao amin'Andriamanitra zany de ty za ty ihany sisany zay no apetrako. Ny akoatran'izay ho azavaiko mety hoe tsy haiko na ny orina any ngamba na mendalana tsy kelikely fa zay aloha ny zavatra napetrako tam'izay nanomboako ny tenenako hoe Faratina Church de zay le izy satria mitazona foana ama olona ara-panana. Misy angeny ataoko hoe zany church zany ane tsy voatery hoe fivavahana kristianina foana fa misy ny atao hoe église ohatrany hoe church hoe iza moa zany ohatrany hoe iza le église satanique iny church ihany ny fiantsoandrareo anazy zany hoe afaka malalaka be le izy afaka mieritreritra ianao hoe église satanique tsy maninona afaka mieritreritra zany ianao de church ihany. Misy be de be zao mivavaka amin'Andriamanitra samihafa, misy anarany daholo ny Andriamanitra zareo. Ny anaran'ny Andriamanitra mety hoe mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany le hoe Jesosy fa mety tsy mitovy le Jesosy tsika senao, tsy mitovy le hoe Andriamanitra daholo ny mitenenana an'le Andriamanitra fa tsy mitovy ny Andriamanitra tsika senao. Ianao zao nameko hoe Jesosy ihany, misy ny hoe Elohim, misy hoe Yeshua, je sais pas, Yeshua tsy haiko fa ny zava-dehibe aloha de manaja ny tsirairay avy hoe ny finoany tsirairay avy manaja mbola ho entiko tsikelikely hoe ohatrany ahoana le finoko am'le sekta natsangako teo amin'ny tenako zany hoe manana finoko zany am'izao fa tsy te mitovy amin'ny rehetrarehetra tsony le izy. De ohatran'izay hoe misy ohatra zao hoe misy tsy tonoko hoe iza fa misy hoe 12 fa natsaiko ohatran'izay le izy de manana fiangonana izy de church ihany ngeny anaran'izany church daholo ihany zany fa avelako nareo midécouvrir nareo ihany no mahita amin'ny zavatra ho ataoko après an'izao déclaration ako zao hoe satanique ave ty sa ohatrany ahoany ty za zany tsy mitarika olona zany hoe anana finoko na hitovy amina fa hita eny ihany le izy surtout ao anatin'ny hira zay ataoko hoe olona ratsy ve ty, olona tsy de azo raisina ve ty, olona satanike mihitsy ve ty fa zay foana le church amina zany. Le church amiko zany mitovy amin'ny olona misy trombany atao hoe church amina satria zay le efa netiko teo amin'ny tenako le izy hoe tranon'Andriamanitra zay ivavahako
ny olona misy tromba de itoerana fanahy ze fanahy ivavahany no mipetraka ao satria zany le zany hoe résident zany izy ao anatin'ny vatanao de za zany apetraka hoe misy tromba ako fa inareo mahita hoe inona le tromba ao amiko de tsy maintsy miseho eo amiko foana le izy. Nisy exemple nataoko zay hoe anisan'ny artiste malaza be fantatr'olona zay Beyoncé hoe rehefa miseho atsehatra izy na misy fotoana de tsy izy tsony no miseho fa le trombany de ny anaran'izy tena efa naseho mihitsy nefa tena nampafantarina ny olona rehetra mihitsy hoe zany hoe iza no Sacha Fierce zay de hoe zay no izy mihitsy ny arany no niteny anatin'ny émission reny hoe misy hafa mihitsy ny ato amiko mipetraka ao aminy ohatrany hoe izy zany trano afaka hipetrahana fanahy de iny ny ivavahana iny ny anaovany pacte sy tsy haiko iny zany no miseho amin'ny fotoana amin'ny zavatra ataony rehetrarehetra de ohatrohatran'izay ihany zany le réalité an'le maha-church anahy. Tsy ivona amin'izay resaka évangélika zay isika fa manitikitika ny sainy maro koa ary betsaka ny manontany hoe faratiana rehefa misy clip na rehefa misy spectacle atao de artiste évangélika somary jejojejo zany hoe amina fomba fitafy na fomba fihetsika ary anisany hoe artiste évangélika ihany koa tia mandihy satria tazana foana zany rehefa misy ny clip atao na rehefa misy ihany koa ireo hetsika izay atao afaka mba azavainao anay bebe kokoa ihany koa hoe momba an'izay zavatra zay hoe ianao hoe tena efa zay mihitsy efa jejojejo ohatr'izay sa nanomboka ny hira ianao vao nanomboka ny jejojejo ohatran'izay le izy. Za koa zay mihitsy no ohatrany hoe antony zao moa zany resaka hoe évangélique tsika de le déclaration ako eto de nilako mihitsy ao anatin'izay hoe évangélique zay arak'izay teneninao zay satria le hoe évangélique zany de tsy manaraka an'le fenitry le izy ako rehefa tena hoe mandeha tao anatin'izay rehetrarehetra zay. Inona moa le fenitra évangélique ohatrany araky ny teninao hoe za ohatrany somary jejojejo ohatrany ny atao hoe fijejojejoana aloha de ny atao hoe fijejojejoana raha araky ny baiboly raha araky nafantarako ny hoe amin'Andriamanitra zany de ohatrany hoe olona misarika lehilahy ohatrany hoe mambabo mba ohatrany hoe m'exciter lehilahy tonga de alao tonga de tsorintsika ohatr'izay le izy hoe mba ho baboko mba ho tara aminahy ohatrany hoe ianao zao sy tomoko hoe afaka voasitiko ianao hoe ho tara aminahy zay le izy. Ntsika vehivavy efa nazavaiko zany tao anatin'ny émission anankiray tamin'ny télé hoe tsika vehivavy tia an'izay zavatra zay ary tsy afeniko fa manana zavatra ohatran'izany mahavehivavy anahy fa rehefa ny atao hoe olon'Andriamanitra ianao zany hoe mba olona manompo an'Andriamanitra ny fiainanao de mila efa réglenao am'izay hoe hatraiza hoe ty efa ratsy ty zavatra ty hoe hatreto hoe ty ratsy de tsy maintsy limitenao le hoe ty le maha olombelona anao ratsy ty mila mba ezahanao koa amin'ny fiainana satria tsy mety zany tsy mahasoa ny fiainana sy ny mpiarabelona sy ny tenanao zany zavatra zany de mila reglena zay le fijejojejoana fa akoatra le fa zako tsy hoe tsy manana za zao hoe fa niteny hoe manana an'izay fa regleko ihany le izy satria ratsy fantatro hoe eto ny ratsy entre anay sy Andriamanitra fantatro foana mazava foana zany hoe ty anatin'ny foko ary efa be dehibe natsapako sy nanaovako an'izany tamin'ny fiainako de hitako hoe mahomby foana rehefa tena eninao le izy hoe ataonao de normal be le olona ohatrany hoe manaraka an'izay fa rehefa enao koa nefa ohatrany hoe tsy manana an'izay de tsy velona am'izay le olona tsy velona ao anatin'izay hoe ohatrany hoe manam-pitiavana ohatrany hoe te ho tsy haiko aminao zay ohatrany hoe eo indrindra tsika zay am'le resaka jejojejoana ihany aloha notazomina ianao mantsy hoe miteny hoe hiala amin'ilay resaka évangélique ilay hira évangélique ianao zany hoe rehefa miala ao anatin'ny hira évangélique io zany ianao vao zany ianao ho jejojejo kokoa mihoatra ny tamin'ny nanao hira évangélique satria arak'ilay lazainao teo hoe rehefa mihira évangélique de
somary voafeny fomba fitafy, somary voafeny fomba fietsika, fa raha hiala am'le iray evangelika zany ianao de zany hoe ivelatra kokoa anatin'ny tontolona mozika hafa de mba ohatrohatrany ahoana indray zany atserijery mifaratiana zany mba tiany ho fantatra sahady teny zao ilay izy raha mba mety zao ary tsy niova omaly selio ary mandrakizay ho an'izay olona fantatra ana za tia mandihy za tia mizesta ny olona mandihy tsy afaka ohatrany hoe raha tia dancehall ianao tia reggae tia rehetrarehetra io fandihy io ho an'ny mpandihy nataoko hoe na mihira ary ianao tsy afaka mihira ohatrany hoe tsy haiko ohatrany ahoana tsy maintsy misy mba tena hoentina ohatrany hoe mba mizesta ao anatin'le izy na ny mandihy ary ianao de resaka ohatrany hoe gestuel zavatra mipetrapetraka tsara le izy geste ny anaran'izany za olona tia mizesta ohatr'izay mihitsy na rehefa maka sary ary de tena ohatrany hoe tiako tena tonga de ohatrany tsy haiko be zany le poziko aveo oui tsy haiko hoe ratsy ve zany je sais pas Dieu seul le sait fa tsy manary ary zay mampatonga anareo miteny hoe mizestako na miresaka na ohatrany hoe any anaty clip de ohatrany hoe mizesta zay le izy eny ambony sehatra tsy maintsy mizesta manao clip mizesta na fomba fiakanjo koa mizesta ny ao anatin'ny dia tsy maintsy zavatra tsy maintsy ohatrany hoe tena mizesta ianao tena ohatrany zao ataoko zao hoe tena rehetrarehetra tena efa nisy clip zay zao tena hitanareo hoe mizesta clipna pub le izy pub ny good personality ao amin'ny page ao amin'ny YouTube ao tena mizesta ianao rehetrarehetra tsy niovy zany zavatra zany fa le izy fotsiny za tsy miainsy za zany ao anatin'ny saiko fantatro foana ary fantatr'Andriamanitra le hoe te hisarika lehilahy fotsiny hoe juste ity anazy ho tara aminahy fantatro zany ary fantatr'Andriamanitra zany ary raha ohatra hoe mbola zay ahako de alatsak'Andriamanitra ao anatiny efa nisy moa zany zavatra efa fay efa mibebaka Andriamanitra zany tena teny tamiko hoe tia le zavatra ataonao asehoany ana le izy amin'ny fotoana tena hoe tena ahafahako tonga saina hoe tsy mety tia nataoko ty hoe misy olona anao an'le izy de hitako hoe ho zakako le izy sa tsy ho zakako satria tsy ianao nge tsy ho manja be foana ny fiainany ianao nge tsy tsara tare be sy ho sexy be foana nisy moment ianao de ohatrany hoe ny abusé an'le izy ohatrany falifaly hoe ohatrany hoe ataoko ohatrany tena tsisy dikany amin'ny vadiny io fa zany tena misy dikany ohatrany hoe mampiakatra confiance en soi be le izy hoe na vadiny raha arino ana ohatrohatran'izany fa tsy maintsy aseho an'Andriamanitra io tsy maintsy mijinja le zavatra de tsy zaka le izy satria au moment ianao efa tena hoe le surtout avy miteraka iny tsy haiko na manao cycle ohatr'izany no fiainantsika vehivavy eo ve tsika vao tonga saina hoe rehefa efa lengeza be le tsisy jerena tsony iny ianao aveo tsisy nininina de io fa nitsanga ny peta-bodo nitsangana daholo zareo eo any mamy daholo ianao efa tsisy dikany tsony na ianao raha matsapa hoe tena tsisy dikany tsony de tsy mety zany tsy tokony anao an'izany tsony zay ny tena marina raha tsy mino an'izany nareo alao anasy an'Andriamanitra hoe manana an'izany ve zaho anatin'ny saiko ao sa tsy manana fa za ihany ange no fatratrarany farany an'izany zavatra zany problème ho anahy ihany zany fa tsy ho an'ny olona zay mety hoe hijugena ohatran'izany tokony tsy de misy hoe sanasaina loatra fa tsy manaraka fenitra evangelika